this world, they resound with God's alone. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imagine les hommes salués, accueille kita mundial. Tunjukkan irante simentu tafita, accueille kita mundial. Mbola azonao atao hiterana Jesosy eto amin'n'anitra fifanina. Mbola azonao atao fantatro zao finisy ny tonga fa fantatro efa taiky zany. Mbola azonao atao na mpamonolona ary ianao, na mpamonolona irigeriny ary ianao. Mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao mitonga ny an-danitra. Mbola azonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay. Sino ny loko ny hitany mbali, tarafiny ny maso andro miletiky. Maeleza ianao hatraka ondilo, evanjelo ny atsara ny latito. Ao anatiny mafy masehony ianao nialebeny. Zay manome voninahitra n'Andriamanitra ihany no omeny ary aty amintsika zany no miainga. Rehefa manao dingana tsika manome voninahitra azy dia izy indray manao dingana ao aorianan'izay. Ary ny ataony dia loatra lavitra noho izay ataontsika. Ny ataontsika tena kely fa ny ataony antsika ary avana malalana. Tsy takatry ny saintsika, tsy vitan'ny tanantsika, tsy vitan'ny fisainantsika ny fahalalantsika ny zavatra ataony amin'ny loatra lavitra noho izany. Afaka antsika amin'izao fotoan'izao dia ity-piandohana dia samina manomana ny fony sy ny fanahany hitady an'Andriamanitra, hikatsaka amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Atsoa fa tiantoka ane tsika rehetra izay tonga eto na ianao izay mandalo eto na tsika izay efa eto foana dia tsy fatiantoka anatongavana rehetra tompony. Mivavaka tsika amin'izao fotoan'izao dia metraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Aleluia. Sotra betsakanao zay Jesosy no mpitiavanao, sotranao zay fa tafavory eto indray zay Andriamanitra eto amin'ilay fotoanantsika isan-kerinandro tahaka izao Jesosy. Fotoana mamy Andriamanitra, fotoana tena andrasanay mihitsy Jesosy. Efa tonga ny alahady, indrindra fa tonga ny alatsinainy izay manomboka hivoahana eny amin'izao tontolo izao eny Andriamanitra, andehanana eny amin'ny toerana rehetra eny Jesosy. Dia any zay dia efa miandrandra sahady amin'ity andro ity. Any zay dia efa miandry sahady hoe roviana ny sabatanao Jehova. Tsy mbola fantatra izay zavatra nataonao fa ny fantatra fotsiny dia tsotra eo am-pelantananao ny fiainanay Andriamanitra. Nakininay taminao tao anatin'ny sabata ny momba anay rehetra. Ankinao Jehova ny asanao dia ho lavorary izay ka sainao ny teninao. Andamina ny lalana ianao ny teninao ary
fantatra fotsiny fandamina lalana Andriamanitra ninina zavatra hitrany dia efa miandrandro izay Jesosy hoe ho avy indray ny fotoana amin'ny sabata hiderana ianao tonga indray ny androany Jehovah-Andriamanitra. Ny voalohany indrindra izay nisaorana ianao Jesosy dia tsy naveranao ho latsaka amin'ny izay rehetrarehetra, tsy naveranao ho latsaka tany anatin'ny olana na ny ady sanatria, fa tsy naveranao ho latsaka tany anatin'ny fitahina ihany koa na tany anatin'ny fahasoavana sy ny valim-bavaka izay nomenao Andriamanitra. Tsy naveranao solafaka tompo na dia betsaka aza mifandriky ny devoly isaky misy zavatra miseho eo amin'ny fiainanay dia nitiny devoly foana avela mpandrika eo alohanay Jehovah-Andriamanitra, tiany hahasolafaka anay Jesosy. Fa ianao kosa Andriamanitra miaro anay ianao, miaro ny tongotra tsy enjena ianao, miaro ny lohalika tsy ambozozo ianao, miaro ny fona ianao Andriamanitra, enina dia ny fona mba tsy haratra, miaro ny saina ianao Andriamanitra, miaro ny momba anay rehetra ianao Jehovah-Andriamanitra. Misaotra anao izay fa tonga eto androany miaina tao anatin'ny fahasoavanao izay tamin'ny herinandro iny, na ny fozaina natory Andriamanitra na ny voakana niditra Jesosy. Ninina nataon'ilay tananay reto Andriamanitra, natezana ilay amin'ny tongotray dia teo foana ianao Jesosy. Raha tsy nombanay ianao dia na dia reto raha tsy ambatanay reto ihany aza dia afaka nanao fahadisoa, afaka napotika anay, afaka natonga zavatra ratsy teo amin'ny fiainanay, na dia ny fisainanay ihany aza Jesosy afaka voafandrika anay tamin'iny herinandro iny, na dia ny fihetseponay aza Andriamanitra afaka mitondra loza teo amin'ny fiainanay tamin'iny herinandro iny. Raha tsy teo ianao fa tena tsapanay mihitsy, fa fehezinao ny zavatra rehetra mombanay. Rehefa napetraka ianao ny tenanay, natolotra ianao ny mombanay dia tena mifehanay ianao hatramin'ny zavatra kely ka hatramin'ny lehibe indrindra Jesosy. Mety ny fiteninay fotsiny dia efa napotika ny fiainanay raha tsy mitandrina izay Jesosy. Raha tsy teo ianao miaro anay tamin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy manana. Misaotra ankoatran'izany ny fitahiana sy ny fahasoavana izay mbola nomenao anay, ny fahasalamana Jehovah-Andriamanitra izay tena hoe voalohan-karena nge izany Jesosy, ny fahasalamana tsy nisy ninavinay natao tamin'iny herinandro iny na naratra izay Jesosy aho. Natory ihany ny vitanay Andriamanitra na anay taina fa vitanay ny zavatra rehetra satria nomenao anay ny tanjaka sy ny fahasalamana Jesosy aho. Enina dia misy taminay eto aza mety naharary dia nositranonao Jesosy malala, manasitrana ny aretinay rehetra tokoa ianao Jehovah-Andriamanitra. Tsy nitotany ianao fa ninona aretina dia nositranonao izany dia tonga eto izay hiteranao Andriamanitra. Saotra ny amin'ny zavatra rehetra makasitraka fa tsy voavalinay Jesosy. Raha hitanisy eto izay Andriamanitra tsy hitanay ho tamin'ny saina ny fahasoavanao, fa androany izay tonga eto fotsiny androany Andriamanitra. Fantatrao ao anatinay fa te hanatitra fisaoranao anao izay, te hanatitra fiderana eo alohan'ny seza fiandriananao izay Jesosy. Dia hiteny eto anatrihanao izay fa tsapanay daholo ny zavatra nataonao, tsy misy adinonay reny ao anatin'ny fonay ao reny dia ao anatin'ny sainay tambolombolo ny fandresena izay nomenao anay tamin'ny herinandro iny Jesosy malama. Betsaka taminay reto Andriamanitra nandray fandresena, betsaka taminay reto Andriamanitra no nandresy tamin'ny ady tamin'ny herinandro iny, nandresy tamin'ny olana tamin'ny herinandro iny Jesosy aho. Tsy navelanao afa-baraka tamin'ny herinandro iny Jesosy malama. Misaotra anao izay, betsaka taminay reto nahita fititiny amin'izao tontolo izao teny Andriamanitra ka na dia olona tsy tokony ho tianay aza dia lasa tianay, ka sianao ny fony dia mahita fity amin'ny olona Jesosy aho. Izany rehetrarehetra izany tsy nisy hetsika avy aminay, ndraindray fiteninay aza mety mandratra olona, ndraindray zavatra ataonay aza vao maika mahatonga ny olona tsy tianay Jesosy, fa no ianao no ny fahasoavanao dia kasiana ny olona manodidina anay Andriamanitra. Misaotra indrindra Jesosy fa izany rehetra izany fahasoavana avy aminao avokoa izay tonga eto androany. Ananatra fiderana sy fisaorana eto anatrehana, hideranao amin'ny fonay rehetra, ananatra anao amin'ny fanahana rehetra Jesosy, ary tsapangidinay ny fonay sy ny vavanay androany. Ninguém na tua como me fiqueava na
Somarina sika le hira hoe loza kosolozanao raha tsy ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra sika le afana malala. Anaovan'Andriamanitra zavatra sika enina dia eo anatrehany fotsiny any azy. Mety mbola fotoana ny fotoana hitenenanao an'izany manerana ny tany na eo anoloan'ny olona na eo anoloan'ny vahoaka fa na dia eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny any azy le afana malala. Afaka manokam-bavy ianao teny misaotra Andriamanitra fa tsara ianao. Misaotra Andriamanitra fa niasa teo amin'ny fiainako tokoa izany famindram-ponao izany Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra fa nahitako soa, nahitako fahasoavana ny famindram-ponao Andriamanitra. Misaotra fa izany mihitsy tiako nivelomako androany. Tsy nahalany ritra mbola ity avelonay Andriamanitra. Tanteraka tamiko ny teninao fa na dia misy arivo lavo ao tafianao ary 100 lavo ao tafananao dia hijery maso fotsiny ihany fa mandraky tiany androany Andriamanitra. Mbola mijery maso fotsiny ihany mbola tsy nisy nitranga tamiko ny loza rehetra izay mety hitako eto sy elotra fa Andriamanitra, fa mbola mijery fotsiny ihany ny ataoko eto androany satria Andriamanitra tsara eo amin'ny fiainako ianao. Satria Andriamanitra tsara loatra eo amin'ny fiainako ianao. Aleluia. Ianao ihany no navita mitazona ahy. Ianao ihany no navita mitazona ny fofonaiko. Tsy misy mavita mitazona ny aiko fa tsy ianao. Tsy nisy Andriamanitra. Tena tsy nisy Jesosy fa ianao irery ihany. Izany mahatonga natonga eto androany. Tsy ho an'olona ilay tongavako eto androany fa ho anao. Misaotra Jesosy. Misaotra fa tsy voavaniko na amin'ny teny na amin'ny asa ny zavatra ataonao amin'ny fiainako. Tsika navina mba hiteny mihitsy androany. Natonga eto ianao, aza mieritreritra ianao
fa ny zavatra nataon'Andriamanitra atsika dia ho voafalintsika tanatin'ity andro anankiray ity ka eritreritsika manao hoe voavaliko amin'ity androany ity nataonao Andriamanitra satria eto angany androko eto androany dia voavaliko izany tsy ariavana malala tsy mahavoavaly an'izany ny nataon'Andriamanitra anao tsy voavalinao anatin'ny ray andro fa toy ny eto fotsiny tsika androany mba iseho tahaka an'izay nytimaso ao anatreny ka mitodika Andriamanitra mahita antsika ao anatin'ny fotoana fohy riavana malala ahita antsika hoe io tsika fa misaotra io tsika fa mahafantatra io tsika fa mahalana fanasiany fahasoavana riavana malala izany ihany mba vitantsika eto androany tahaka an'izay nytimaso amin'Andriamanitra riavana no fotoana ivavahantsika eto ray andro raha hoe tenin'Andriamanitra manao hoe miray andro amin'Andriamanitra dia tahaka ny arivo fotoana dia za teteny aminao maromaro riavana malala fa tahaka an'izay mpimaso fotoana itsehontsika eo anatrehan'Andriamanitra raha eo anatrehana tsy adiny ray akory sy ny riavana noho izany ataovy izay mety ataovy izay azonao izay azonao atao haleluia fa tianao Andriamanitra teneny mipity foana androany za Andriamanitra tena mahatsapa fahatsara eo fiainako za Andriamanitra tena tsapako amin'izao indray mpimaso ijereko anao eto izao dia izany ny zavatra tiako atao hitanao tsapako etsara eo fiainako ianao Andriamanitra samy mitenitsika rehetrarehetra samy mitenitsika rehetrarehetra riavana malala fa tianao Andriamanitra samy milaza hoe tsara ny fiainako ianao Jesosy tena tsara raha hijeranao Andriamanitra androany aoka tsy vao mitodika mijeranao izy dia raha masoko hitalaina na hitalena aminao fa andao mba fifaliana andao mba fisaorana saoka sy trano fa ny tombon'andro nomenanao io tsy voavedina volana-makaleny riavana malala amen misaotra Jesosy malala misaotra anao Andriamanitra misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra fa tsy takatry ny saina ianao Andriamanitra haleluia araka irantirytytsika andrany hoe mifatatrao ve fa Andriamanitra tena tsara za manokana dia resy lahatra fa tsara Andriamanitra riavana haleluia amen Jesosy rahatsika rehefa tsika sanatrizany amen Jesosy malala What's up?
Misy fotoana Andriamanitra rehefa mifidy ny zanak'Israely dia Andriamanitra tsy manary. Ohatran'ny teto mihitsy Andriamanitra rehefa mihodina aminy ny zanak'Israely dia miandry fotsiny Andriamanitra. Izy tsy manary fa eo ihany. Miandry fotsiny izy ireo vina ny hiverina indray. Ny tena Andriamanitra miverena amiko dia hiverina aminareo indray ihany. Miandry an'izay fotoana izay fotsiny Andriamanitra. Hoe reo vina miverina amiko ireo zanako. Fa vao miverina ireo, vao tonga ireo, haleluia. Vao miantso ireo, dia valimy indray. Dia hiverina indray aho. Vao mitodika amiko ireo, vao mahatsara anareo ireo, haleluia. Dia hiverina indray izany. Miandry mihitsy Andriamanitra. Ohatran'ny teto mihitsy Andriamanitra tena manara-maso, akaiky, mijery ny fiantson'ny zanak'Israely. Manaraka akaiky mihitsy hoe efa mba metimety hiverina ve izay? Efa mba metimety hitodika ve izay? Dia afana manara. Andriamanitra miandry antsika izy. Vatany vao miverina. Hoy Jesosy hoe Andriamanitra antso hoe atao faliko ianao. Miandry antsika ihany fotsiny izy. Miandry antsika tena ity Andriamanitra fa miverina aminao. Izany nandrasana isan'andro isan'andro eto. Ary tonga eto ianao androany. Andaontsika tena amin'i Jesosy hoe Jesosy miverina aminao indray aho. Nihodina tamin'Andriamanitra ianao tamin'ny herinandro. Nihodina tamin'Andriamanitra ianao nandritry ny taona maro. Fa androandro raha tonga eto ianao, tsy nisy zavatra nandrasan'Andriamanitra taminao ohatran'ny fahatongavanao hiverina amin'ny manana. Tsy nisy. Ny Jesosy miandry antsika ny lanitra izany. Efa nanao fitararao antsika any Jesosy. Efa vonony izany. Fa nandrasana aminao isan'andro isan'andro. Dia tsika hiverina amin'ny manana. Tianao Andriamanitra. Ataontsika ty andraminy. Za Jesosy hiverina aminao.
Ikiku marusa kapanay Say bitad sajay Ang Karya di suku mavela Samiro saraka Haleluya nena Jesus Nyanda santen santi Afya mtsike nganje manta na famala Nulana krene fambola mieftra famafita tena davana Fambola mieftra nula fambola mieftra Bola vita nyany fena E tsy tena ny samy mitsy anaty an'Andriamanitra hoe Fiarina aminao aty toky aminao amin'izay. Ary matetika misy olona andrasan'Andriamanitra ho reraka. Saika tsika rehetrarehetra reto. Izahay manokana tena tsapana mihitsy hoe andrasan'Andriamanitra mihitsy izay ho reraka na. Tsy natao an'ny mahery mantsy ny fivavahana. Tsy natao an'ny matanjaka fa natao an'ny olona reraka. Natao an'ny olona mahatsapa fa tsy misy aleintsony. Natao an'ny olona tena mahatsapa fa resy. Rehefa tonga ao anaty an'Andriamanitra dia afaka miteny ilay Jesosy. Mitoky aminao amin'izay. Aika tsy vitako ilay izy. Aika diso hevitra. Aika tsy tratrako ilay izy. Eo ny olona anankiray vao afaka miteny amin'Andriamanitra. Afindrako any aminao amin'izay ny fitokiko. Afindrako any aminao amin'izay Andriamanitra ny fanantenako. Afindraony amin'Andriamanitra ny fahatokinao ny avana malala. Hatramin'izay ianao mety natoko zavatra hafa teo amin'ny fiainanao teo. Marary tsika. Mialohan'ny hitokitsika amin'Andriamanitra aloha mbola matokotoko tena aloha ngetsika. Mbola mitady profesiona mahay ngetsika. Manana n'olona trositsika. Mialohan'ny hatokitsika an'Andriamanitra. Mbola mitady bangy aloha tsika. Izany afaka manao pré. Aizany mety hitako vola. Driavana malala. Tsy manino izany. Andriamanitra tsy manameloka anao amin'izany. Fa raha tsapanao kosa. Fa efa tena tonga amin'ny limitinao ianao. Tsy vitanao tsony. Afindraony amin'Andriamanitra ny fatokinao.
Lotsika iteny amin'Andriamanitra hoe Jesosy vangio amin'izay ny fiainako fa ilaiko amin'izay ilay ranon'olana fiainaminao hamonto aho fa tahaka ny tahak'anakaina ny fiainantsika raha tsy misy an'Andriamanitra ny hafanana lotsika rehetra androany samy teny mangetaentanao ahy Jesosy mangetaentanao zay Andriamanitra arosay Mangetanao indray ao Jesosy feno ny hery vaovao avy aminao ao tempotsindray rairambatravatra ny fanainao feno ianao zay rehetra savinao tikoantsaka zay rehetra oasy ao anaty valo ny aviko sy zay rakona rehetra tikoantsaka
lehibe izany herin'Andriamanitra izany ravanamalahy. Ny hery lehibe anao tsy kely ny herin'Andriamanitra fa lehibe ry havana. Ny ataontsika fotsiny androany dia izao. Itokano ny feanao sa tsy itokano. Hiandrandra azy ventsika sa tsy hiandrandra. Ho any aminy ventsika sa mbola isanasana. Raha izay manokana ravanamalahy. Efa ela andresy lahatra fa tokany ho Andriamanitra. Ary tsy misy toa azy. Tsy manavakavaka. Alleluia. Mandray ny olona rehetra. Ary ho tompony mandrakizay. Tsy fantatra ianao havana. Tsy haiko ianao. Fa raha resy lahatra ohatranay ianao dia andao mahiteny andran'i Jesosy. Fantatro fa lehibe ny herinao. Mbola tsy niseho tamiko izany. Raha mbola tsy niseho izany herin'Andriamanitra lehibe izany ianao dia mbola tsy niseho taminao izany. Fa fantatrao fotsiny fa lehibe. Fa raha manomboka matoky azy ianao, alleluia, dia manomboka hiseho aminao koa ny herinao. Tenena androany izany Jesosy. Ampianary mihitsy ny fomba toky anao. Ilay sarotra amin'ny fotsika io mihitsy ny matoky amin'Andriamanitra. Misy teritevy tsy mety miala izany, misy fanahina izany ao anatintsika. Fa tenena androany izany Jesosy toky aminao rery. Ianao tokana. Ianao Andriamanitra mitoky. Alleluia. Matoky anao Andriamanitra. Alleluia. Amen. Jesosy.
Jesosy. Raha ahita olona tsy miova ianao dia tsy misy olombelona tsy miova izany eto tany eto ry havana. Fa Andriamanitra ihany tsy miova. Ny fitiavany tsy miova, ny fahasoavany tsy miova, ny famindram-pony tsy miova, ny fahatsarany tsy miova, ny fahagagana ataony mbola tsy miova. Aleluia. Raha nairanao zavatra maro teo amin'ny fiainanao izy hatramin'izay dia aza matahotra ianao fa mbola hainy izany androany. Naleontsika mamaky baiboly, naleontsika hampiriana teny dia tenenintsika hoe aza matahotra fa vitan'Andriamanitra ny manova ny fiainanao. Dia manaontsika hoe amen. Fa mametraka fanontaniana ihany tsika hoe ahoana moa natanteraka an'izany Andriamanitra? Ahoana natanteraka an'izany? Za teteny aminao fa Andriamanitra ny avanatsy miova. Misy fotoantsika mandalo zavatra sarotra eo amin'ny fiainantsika io. Fa reny lalana rehetrarehetra reny matoa Andriamanitra ny teny fa andravina nimikitontona eo anolohantsika dia satria tena misy nimikitontona eo aloha. Inona ary no aravin'Andriamanitra eo e? Rehefa tsisy nimikitontona nefana. Inona no alamain'Andriamanitra rehefa tsy misy ny zavatra tokony amboarina. Fa matoa izy ny laza n'izany dia satria misy tokoa izany eto amin'ny tany fandalovana ity. Fa zao zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao dia lala mirendy ny ten'Andriamanitra hoe hitondra fiadanana fatsolozy. Fa inona ilay fiadanana? Inona ilay fiadanana? Vanom-bavaka ve ilay fiadanana? Vola makarena ve ilay fiadanana? Fanasitrahana ve ilay fiadanana? Tsy izany ihany. Raha vao fetran'izany ny fiadanana dia tsy ampy izany rafa. Fa ny ten'Andriamanitra namilaza fa hitondra fiadanana ao antsika ireny fa tsy lozy ny fiadanana ao antsika lava dia isika tonga eo an-tranon'Andriamanitra. Isika voavonjy, isika tonga zanak'Andriamanitra. Izany natao hoe fiadanana. Ny zavatra rehetra ao anatin'izany lalana tondravana ny fotsiny dravana tianao Jesosy. Azakely ianao. Teneny mihitsy androany hoe za Jesosy misaotra anao izay manokana riavana. Miteny foana izay hoe misaotra anao izay Andriamanitra fanampandarovinao. Olana mafy be. Misaotra fa tsy nataonao tsotsotra ny olanay. Tsy nataonao moramora ny olana nanjoanay. Fa nataonao tena sarotra be mihitsy Andriamanitra satria raha olana tsotsotra, raha zavatra moramora dia tsy tonga teo aminao izay. Tsy nahataitra anay anatiny anao fa misaotra anao. Ho avy ny fotoana mbola sarotra io androany fa hisaotra an'Andriamanitra ianao aoriana io misaotra Andriamanitra. Fa ekay lalana nahatonga avako teo aminao ny lalana nataonao anao, ny olana nataonao mitranga. Kay suri
Zany tokoa ny fanorinay Jesosy. Tsy maninona raha te feno zay Jesosy. Tsy maninona na dia marary aza ho le hira reavana. Fa ho amin'ny fotoana ho tonga fanaka omembonahitra no miafy ianao. Mety miteny angambo ianao hoe tena mafy mihitsy zao zavatra lalovako zao. Mafy no miafy. Fa ao Baiboly koa misy fanaka omembonahitra no miafy reavana malala. Tiapahiranao andro any. Olalovanao ny fanefena ekely zany. Fa ny fanefena mitondra no fanatomembonahitra. Dia zao manekely teny any Jesosy any. Ity any. Tefeo any Jesosy. Iza tsy baniry mifanaka misy voninahitra rehefa. Tonga tenao androany. Tsy fantatry ny antony manosika anao ho tonga mo tsy fitaova afaka androany. Fa za teteny aminao. Somba te hanefy anao Andriamanitra. Somba te hanefy anao Andriamanitra. Raha Andriamanitra raha manefy anao tsy mampijaly anao izy. Tsy mampijaly anao. Fa netovanao hitafy voninahitra. Sotranao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Sotranao ny amin'ny fotoana rehetra teto androany. Androany Jesosy dia tonga eto ilay zay ihaino ny teninao. Zava-dehibe aminay ny teninao.
zava-dehibe aminay ny teninao Jesosy. Raha tsy mahay ny teninao zay androany dia tena mahandry zay miala eto. Raha tsy tenenanao zay androany dia tena mahandry zay miala eto Jesosy. Satria miteny any atokantrano azy hoe Jesosy aho. Iteneno a Jesosy. Meo anjara avy aminao a Jesosy. Alleluia. Dia tsy alo amaina eto ianao fa hivimbina fahasoavana. Mihoatra lavitra noho zavatra azonao tsapaitanana no raisinao miala eto amin'ity androany ity raha minina. Dia mitenena Jesosy fa voninkaina anao zay ny fanatrena ratsy rehetra midevolisy Satana sy ny finombiny dia didina sorohana amin'ny anaranao Jesosy tsy anakery tsy anapahefana eo amin'ny fiainana. Saotra Jesosy malala. Aina Jesosy. Iano tena andriamantsika fandoroantsika nao hira anankiray androantsika ny fotoana irosika tena andriamanitra. Tenena Jesosy fa voninkenanao zay. Sakafo ny fonony tsairay avy, sakafo ny sofinay masom-pananay. Mahatonga zany teny za tena hoe ilatsika ty anatinay ho tonga fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Ianira raitsika dia hikitra hatrany amin'ny tenandriamanitra. Dia raha misy aminareo androany vao miaraka aminay eto dia tena nareo hoe tonga soanareo faly be zay miaraka aminareo ary fanindrinay aminareo dia nareo aharitra hatramin'ny farany anisan'izany reo amin'ny Lamary ao ambadimbadika koa misy andry tany ambony tany koa misy olona ray androany vao hitako teto. Ao tena zany izantsika androany hoe mifono na hifono amin'Andriamanitra sika ety ampanomborana. Jesosy dia mifona aminao, lay nitondrano ny azy fijaliana, asehonao teo Kalvari ny fitiavanao ahy. Jesosy no niodako tendranao indray nalatsaka, nikorina mpamonjenay teo anatrehan'iray. Mbadiovy amin'ny ranonao Jesosy, mba sasao tena mitalaho miandrandra famonjena avy amin'ny ranao Jesosy io itizanakao. Mbadiovy amin'ny ranao Jesosy, mba sasao tena mitalaho miandrandra famonjena avy amin'ny ranao Jesosy io itizanakao.
Alleluia. Ahitotsika tsirairay avy a. Dia fahabe indray mahita anareo ary ohatra somary rahatsika ohatra misy kely maheno tsara ihany ianareo any ambadibadika any. Alleluia. 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 Mety tsara. Miarabantsika rehetrarehetra izay tonga tratrano eto androany a dia mitadana tompana eo amintsika rehetrarehetra. Nambintsomakrina hitody Raoly Soa, Marie Hortensine, Erika Araka, tonga soa meva sy Andoandrisy, Nathalie Marie Charline, Laure Vitina, Angelina Diamant, Razanazo Sylvie, tonga soa Lina, artisanat de Madagascar, Marie Jo, tonga soa nambintsomakrina, faly be, tena faly be mahita anareo a. Maharetatra amin'ny farany Angelina Rodriguez. Halleluia. Tena mahafinaritra misaotra mampina tamin'ny fotoana zaho manokana aloha dia tena voakasika tanteraka mihitsy ary tsy nampaninana mihitsy ilay hira tena mbola naverina fanepany ary saingy averintsika any amin'ny andro mampety azy fa tena toritory ny foko ny eritreritra an'izany tokoa ary hoe tena vovotany sy lavelona tokoa itsika ary hoe mahatonga antsika mamiratra tsy hoe nivovoka na ny qualité amin'ny fotaka ny tsara fa tena hoe fanamasin'Andriamanitra tafiny antsika mahatonga antsika mieritreritra tsara fa vao mialo io fanahin'Andriamanitra io dia miverina ohatry ny fotaka itsika verina ohatry ny tsisy ninona tsika tena toritory ny foko tena misaotra Jehova, misaotra ny amin'ny fanahina masina, misaotra ny amin'ny fanatsaranao fa tena tsara ianao. Alleluia. Itsaten'Andriamanitra rehetrany ary tsika Andrasika Patitsia, Miaina Maheno Soa, Mario Elalia, Felana Rakota, Kodanela, Tsiriamboaramielina, Berthe Sava, Angelina Diamant, Fabiola Zanaikandapa, Miria, Ria Malala, tonga soa daholo. Alleluia. Mami miarabanareo dia tratry ny sabata fafinaretana daholo a. Tsy maintsy mahery ianao mivoaketo ary tsy maintsy voakasika ihany koa ny fanahinao satria Andriamanitra manana tanana tsy hoe fa mavonjy, tsy avonjy ihany fa nikasika anao ihany koa. Ijery tena Andriamanitra tsika ary ijery tsika androany anaty ity toriteny ity ny marina an'ilay hoe maharo-po Andriamanitra, tena maharo-po ary be famindram-po Andriamanitra. Ny devoly ry avana tavatantsika mantsy fa samy manana mpanompo na Andriamanitra na ny devoly, samy manana ny olona ampiasainy ireo ary hatreto aloha raha ataony koty ny devoly mbola manana betsaka mpanompo irahany ampiasainy ary manao publicité tena mitory teny mihitsy, mitory ny fahatsarany devoly mihitsy ho an'ny zareo dia miezaka isanandro manapotra misarika ny olona mba ity ihany koa ny devoly. Zao nefa ry havana ny devoly. Ny devoly dia ratsy fanahy. Alleluia. Tena ratsy fanahy ny devoly. Ary ny devoly tsy hoe ratsy fanahy amin'ny olona mivavaka ihany, fa ny devoly koa ratsy fanahy na dia ny olona izay manompo azy azy. Tsy gaga raha mahita olona avy nanompo devoly dia miala amin'ilay fanompona ataony lasa dala ohatra. Misy mpanompon'Andriamanitra zay tena mpanompo ny devoly, tena akaiky azy mihitsy. Foana nanomboka nanapa-kevitra tsy tahaka ny devoly, izany hoe olona ampiasainy, olona hitoerany andeha hivavaka izany. Tena tsy taty alao mahita ny olona maty, fa tanraha teo fa raha maty iny any aminy miara mijaly aminy. Dia tsy tatiny mihitsy izany hoe andeha hono izany ny olona ray mpanompo samy andeha hiova fo, tena akorotany mihitsy izy azo akorotana rehetrarehetra. Enina dia manaraka hatramin'ny ainy ilay olona azy. Izany efa hitanay matetika izany raha misy andreny olona tena hoe mpanompo satany ireny, dia rehefa ireny olo ireny no hivavaka ka delivera dia mila arahana mpanompon'Andriamanitra maso akaiky, raha ny raisina tanana tanteraka mihitsy androaman'alina, satria alohan'ny devoly mahita ny olona maty
ao anatin'ny fiarahana aminy areo ny mahita ny maty toy izay velona fahanompan'Andriamanitra. Anao ny mahita ny maty ary iny koa na dia manompo anazy ao foana ary dia tsy tiany akory ny olona iny. Ny olona mieritreritra tia ny devoly, ny olona mieritreritra ataony devoly izay mety, fa mbola tsy tonga taminareo ny afafahambaraka izay omen'ny devoly, fa ny devoly dia mpanala baraka rehefa na dia ny manaraka akaiky azy azy. Alainy baraka ataony ratsy fefara. Za mahafantatra olona tany Madagasikara efa taloha efa ela be zany. Zany olona zany dia tena nirehare fanao pacte tamin'ny Satana. Ary tena nanamboly zany olona zany. Tena nanamboly ary zany olona zany mividy building anankiray vidiny amin'ny vola. Manana magasin be dia be fantadazy zany. Fantatro zany olona zany. Raha vola tsy ory. Tena tsy ory zany olona zany. Nisy raharaha mafana be na voasaringotra ny olona io. Tsy nao voasaringotra moa fa izy mihitsy nanao azy. Amin'izao zany olona zany migatra mandra-pahafaty. Tsy hitanao eny amin'ny fiarahamonina intsony migatra mandra-pahafaty. Ary tsy ana Madagasikara izy migatra. Tena migatra mandra-pahafaty. Zany ny devoly zany. Zany ny devoly na dia ny olona izay manompo azy azy. Dia ny ovonoina sy ny alaina baraka sy ny atao fadiranovana ihany. Misy olona ingerava manambola fa fadiranovana zany olona zany amin'ny lafiny. Azao tsy avelany miala moramora. Tsy avelany miala moramora. Fa raha ohatra ary tafiala dia tany amin'izay deparany Indiana tsy nanana ny inona ny lasa 4 minina andeha nanompo devoly averin'ny ratsy no 4 minina. Rehefa tsy maintsy hiala ho tafiala amin'ny any. Ozy devoly mijanona eto izay anafa lana ary. Zany ny devoly zany ho an'izay tsy malala. Androany tsy izy no resahako aminao ela eto. Fa izara aminao indray aho. Le ery anankiray ambony ny herin'ny maizina dia ny herin'ny devoly. Lay midepase ny devoly amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ary le manana zavatra rehetra izay tsy ranona ny devoly. Ny devoly tsy manana alahelo hoe mitsetra olona zany. Fa ny devoly rehefa ny ray aman-dreny nanao sorona ny zaza io, tsy antsa, tsy misy fiantrana zany devoly na mahita zaza kely tsy mana-tsy 5 taona ataony mifanitositina sy mijana mandritra ny fiainana, mare mandriry firy mandritra ny fiainana. Tsisy sentiment amin'izany ny devoly. Ho izay efa natolotra anaty na zaza kely ary tsy mirarana zany. Tsy manana fo antra izy. Zany fitiavany zany tsy ao aminy zany. Tsy ao aminy devoly zany fitiavany zany. Hoe famindrapo tsy manana amin'izany izy. Tsy manana amin'izany. Androanay resaka aminao amin'Andriamanitsika, Jehovah-Andriamanitra. Ilay Jehovah-Andriamanitra maharo-po sady be famindrapo. Alleluia. Ijay bokin'ny Jeremiatsika. Ijay bokin'ny Jeremiatsika. Ijay bokin'ny Jeremia. Ho jerentsika ny toko 3 manontolo sy ny tapatapany amin'ny toko 4. Dia ho ambarako aminao zany fahatsarana lehibe tsy misy manana izany. Izay Andriamanitra tokana rerana manana azy. Jeremia dia natsoan'Andriamanitra eo amin'ny 70 taona tao anaty nafatesany mpaminany Isaia.
no natsoina Jeremia andeha aminany. Ary Jeremia dia nanana mission manokana. Dia tsy inona akory fa hilaza ny alaherin'Andriamanitra. Ilaza ny ilaza ny alaherin'Andriamanitra satria niodina ny zanany, niodina ny vadiny, nisitaka ny vadiny. Nentina ny rahan'Andriamanitra nambara alahelo tao anatin'Andriamanitra ny Jeremia. Ny rahan'Andriamanitra ampitanjona ny olona, hampatsiahy ny olona. Ny rahan'Andriamanitra raha mbola azo atao hampatsiahy ny olona ny fahasoava, hampatsiahy ny olona ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny farany dia mba niverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Mbola tsy miditra amin'ny Jeremia toko 7 koa ary tsika, fa voany amin'ny Jeremia toko 2 dia midradradratra Andriamanitra. Andriamanitra midradradratra ao an-danitra ao, fa tsy ny feoany no miteny, fa tsofiny eo amin'ny Jeremia. Tanao misy toe-potsy tsy mbola tafepita ary ao, satria mbola tsy Andriamanitra mihitsy ho teny io, fa Jeremia. Dia raisinao fotsiny hoe raha afatra ny ampitaiko aminao. Ohatra hoe za zao tesitra be mihitsy. Dia zao teneko amin'ny Angelina Rodriguez, teneny Angelina Diamant fa tena tesitra be mihitsy ny ahako. Dia voarainy Angelina Rodriguez zay, dia hiteny amin'ny Angelina Diamant zay, dia zao teneny oravavy tesitra be aminao mihitsy ny pastera rahavavy. Dia hoy izy Angelina Diamant, zany hitako tsy mipasy zany le tena toe-poko zany le tena raheloko zany efa tezerako, efa niheriny, satria efa nampitondraiko any Rodriguez. Feo an'raha teo moa dia ohatrany hitanao rahavavy, tesitra be aminao io ny pastery, fa bona rahavavy, ananina rahavavy. Dia hoy izy Angelina Diamant, tesitra be izy no tsy omezay foana ohatra re aza. Zahako amin'io mampita le hafatra, mijery an'le fampitana hafatra, dia hitaka re ohatra ny tsy amin'efa zahako tsy afaka hiteny. Ohatr'izay zany ny plasin'Andriamanitra eto. Andriamanitra tsy afaka midina, fa raha Andriamanitra mantsy tsy midina dia miaiko ny tendrombohitra, raha Andriamanitra mantsy tsy miteny dia misaraka ny ranomasina. Toy izy Andriamanitra hoe aleoko olona mitondra ny teny. Jeremia toko 2 Jeremia toko 2 ndraiky vaditsika ohatra hoe andiny voalohany. Aminaran'i Jesosy misoramaty ny fivadihan'ny Israely ampitahina amin'ny tsy fiovan'ny fitiavan'Andriamanitra. Fampitahana zany eto hoe aiza moa ny fitiavan'Andriamanitra manoloana ny fivadihan'ny Israely. Zay zany ny tiana lazaina amin'io. Ary tonga tamiko teny Jehova manao hoe mandehana ka metsoana hatrean'i Jerosalema, izao ny lazain'i Jehova. Tsaroko ny raiketan'ny fonao tamiko, fony ianao mbola tamiko. Sy ny fitiavanao, fony ianao vao nampakarina. Dia nanarahanao atany an'hevitra, teny amin'ny tany tsy mbola ny fafizavatra. Tanao i Jeremia tsy niaina an'izany zavatra izany. I Jeremia tsy niaraka tamin'ireo, tsy fantary Jeremia zany niraiketan'ny fon'ny olona tamin'Andriamanitra zany. Jeremia tsy niaraka nandeha tamin'ireo tany hevitra. Jeremia tsy nahitan'ireo fony vao nampakarina. Jeremia tsy nahitan'izany tany tsy mifafizavatra zany. Jeremia tsy nandalo amin'ny tany hevitra. Nefa tany amin'ny tany hevitra io fampatsahivana ataon'Andriamanitra io. Zay teneko hoe raha mitondra ny hafatra Jeremia, tsy miaina ny hafatra. Tsy miaina tsara ny hafatra. Mitantara zavatra tsy ohatry hoe film tsy hitany akory mitantarainy amin'ny olona. Ianao matantarainy olona film tsy hitanao. Tena miaina an'izy hoe ianao tsy nijery an'ilay film fa olona no mitantarana izy aminao. Le olona tamin'ny mijery mitomany, fa rehefa mitantara aminao izy tsy mitomany. Za diso taloha mbola tsy nanana télé zay, dia nisy namanay tena nanana télé tamin'izany. Tamin'izany nanana télé zany tena luxe be mihitsy nanana télé zany taloha. Tena
manana telezata loatra tsika manana katikatana ngambany indrindra moa télé en couleur zany ohatry ny anao tsisy ohatranao zay tsy nanana aloha radio neny nanana dia mihany tantara fa le namana iny amina télé dia tamin'izany na ino mpazananarina voalohany hoe Alain Delon fa tsy Alain Delon ny fampatarako azy efa lehibe avy nafatra hoe Alain Delon fa zao mpifantarana namako Alain Delon nahita filmany Alain Delon ianao mitsy fa izy zany Alain Delon dia fampatarako zany zay mitantara indreo Alain Delon tokoa le Alain zany makary anaty rano zany Alain atsika Alain Delon dia amin'ny classe de T2 zay tamin'izany Alain Delon manapa tonga fotoana tena nahitako télé dia nahiko namaky teny dia miakatra ny sotry hoe Alain Delon aika Alain Delon fa tsy Alain Delon le zavatra tantarainao zany tsy niainanao a dia Alain Delon dia ahoana raha zany namitaka le raha dia za koa nkeko tantara amin'ny olona za taloha tsy nanana télé a dia izy mitantara hoe Lucky Luke dia Rantanplan dia ianao zany mba te koa ianao mba hoe tantara ianao dia misy olona parak'izay mbola tsy mahalalana ina koa tantara ianao any narefa naleviny hoe Alain Delon dia reny olona koa zany napasoko fa Alain Delon mety misy olona rehetra avao mbola Alain Delon satria mety tsy fantany mihitsy ny marina dia te taonina an'izy lasa tany ambanivohitra dia namboly dia miteraka dia tany ambanivohitra tsy nijery tele intsony any zany zao mety misy foko anankiray Alain Delon daholo ny fa Alain Delon ka eto afatra ny entiny Jeremia fa mba fantatritsika be rehavana ny ala herin'Andriamanitra ao ambadika izany teny zany Andriamanitra ngeravana miteny tena matsara tena hitan'Andriamanitra ngeravana le film le nirany tena tsapan'Andriamanitra eo rehefa miteny izy tsaroko nileketany fona tamin'ny folenambola tanora tena ohatra ny tsaron'Andriamanitra tamin'ny tanan'ireo zanak'Israely tantariny mbola zazakely tsy mipatsy le toe-po ary le izy efa jerena tsy dia tena nandona ny olona ny tenin'ny Jeremia satria maniny efa mipatsy le izy tsy niaina ny Jeremia le izy fa ao ambadikio misy tena toe-pon'Andriamanitra tena fitratratratrain'Andriamanitra miteny hoe tsaroko ange reto hoe ileketany fona tamiko ny fitiravanao afony ianao voanam-pakarana dia ohatry ny tsaron'Andriamanitra zany fitiavana voalohany zany dia le nanarahanao anatiny eny efitra dia ohatry mbola hitan'Andriamanitra hoe reo mandeha eny ambony fasika tsy malala ny alehatra mandeha gauche Andriamanitra dia gauche droite Andriamanitra dia droite dia tsy miala eny amin'io androraona sy androraona sy andro hafo mihitsy miandrandra foana ny zanak'Israely tsy mijery lalana satria tsy eny amin'ny lalana no misy mitary fa eny amin'ny lanitra ny zanak'Israely efa politaona tsy nahay nijery teny misy fotoana efa laniny maika fa tsy zatra mijery eny ambany tsy nafiran'Andriamanitra nijery eny ambany hoy izy Andriamanitra jereo aho zany androraona matoa mitarika anareo aty zany no mety tsy nanany zanak'Israely na iny naonaonany ao na mena rana sy maimboka any ao fa mitarika Andriamanitra dia zany ege mitoetrany zanak'Israely tany hoe zay hitarihany dia tsaron'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra tamin'ireny nareo tena mbola raikitra be tamiko ny fonareo nanarahanao atany eto fa tany amin'ny tany tsy mbola nifafizavatra fa dia nampitain'ny Jeremia ihany aloha niafatra araka teny mitonao teny ny devoly na rehefa manao ny tsy mety ny mpanompony tonga dia vonony tonga dia alainy baraka hoe mpanompo samy fe andeha hiditra fivavahana fifazam-panahy hoe tena hivavaka n'olo tena fa dolany devoly ny tranony verina avy mivavaka efa nisy nge zany mpimasy tena mpitaiza olona voakasika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hivavaka tonga dia mainty tranony inona na mainty trano efa tsisy korankory areo tsisy nandrehatra lavitsy fa midevoly tsy mahazaka an'izany hoe izy ny Andriamanitra le olona dia andeha hanaraka Andriamanitra fatiny efa rano fa mba manahoana indray Andriamanitra rehefa manana antsika mpanompony dia raha sika mandeha manompo samby kely naty ve tsika eo zareo ny avaratra
hoe tsika zany mpanompon'andriamanitra dia nandeha nivily lalana kely nandeha nangalam-pihinana kely tany amin'ny sampy tany nandeha nangalam-pihinana kely tany amin'ny fahotana rehetrarehetra tany tia tsika verina ohatra nalain'andriamanitra baraka ve tsika maty ve tsika tsy avao tsy avao zany mitoetra tsy hanana ny devoly fa hananan'andriamanitra ary zany mitenanao androany fa andriamanitra mahampony andriamanitra ivavahitsika ty misy ohatra ny tenen'andriamanitra ny jerena toko fatelo hitra amin'ny votoatin'ny ten'andriamanitra amizay jerena toko fatelo misy fanontaniany ty fa hoy izy le izy andriamanitra garanti le soratra eo fa hoy izy raha misy raha misobaty ary efa mialana vehivavy ka fahadolokafo mo mahazo miverina amin'indray vara lehilahy tsy aloto tokoa fa izany tany zany dia marina fahaten'andriamanitra hoe raha misy mpivady dia raha sara vehivavy nanaraka lehilahy hafa dia raha ifamerina ve reo mety ve nefa inona zavatra mitranga efa voaloto le tokatrano efa voaloto le tokatrano le fahamasinana dia raha tsika olombelona be dia be amintsika tany hoe tsy verina zany tsony tsy mety amiko zany nay tsy mety amiko fampananam-panandeha tsy mety amiko tsony manam-patana hoe fa nity olo-kafa tsy mila tsony mihitsy amiko zay mivikivina mihitsy fa mba nantanin'andriamanitra ary ianao mba ahoana fa ianao izy dia mitsangatsanga tamin'ny tsakaizama ka mo mahazo miverina amiko va ianao otsy eo zay ny fisainan'olombelona rehefa niaraka tamin'olokafo zany tsy verina aminao tsony fa antaniny Jehova olona io androany ary raha ianao nandeha nitsangajanga taiza ianao nanao zay nafaly ny devoly tsy voatery nanompo sampika zany tsy voatery nanompo sampika zany hoe tena lasa mihitsy am'zany manao felomena dia mandrehatra labozia dia manana kifafa ohatra izao dia maniry lakre dia soratsoratana amin'ny any ohatra manao manitseko avy reny famipotsampany tsy voatery zany eke zany fa le ny devoly ny mpanompony namiditra tokoa nambaravarana fiangonana fifazavana manana fanirina hivavaka indray mandeha amin'ny fiainana tsy tatiny devoly zany fa ny andriamanitsika impitsika nanao zavatra tsy mety ka izao tsika tamin'iny herinandro iny dia tena tsika hoe nitoetra teo anatrehan'andriamanitra foana fa zany tena ianao mety nisy tamitsika nitsangatsanga tamin'ny sakaiza maro sakaiza zany tsy vady zany hoe le ota nataontsika tsy tena etretina hoe ota be fa nanao tsy sitrapon'andriamanitra fotsiny nivoana tamin'ny sitrapon'andriamanitra fotsiny hoy izy andriamanitra zany no nataonao move mahazo miverina amiko ianao move mahazo miverina amiko ianao ny devoly rehefa manome lesona na manome famaizana ny mpanompony dia teneniko an'izay dia rehefa patesana tonga dia maitrano dia matany zany tonga dia tratrany accident izy menakavy tonga dia ianareo ty teneniko anareo matetika rehefa misy andro famadihana zany a Madagasikara matetika olona avy mamadika reny tratrany lozam-pifamoivoizana ohatra satria avy nakaiza reny olo reny misy fampotsampy tao iza nefa nanaovany an'le sampy tsy ny devoly ihany ary iza ny liandra ny devoly ihany koa zao ny tenen'andriamanitra ny amin'ny 17 na io vakiko misy le zavatra nampanen'andriamanitra tamin'ny olona averiko fa hoy izy raha misy lehilahy misaobady ary efa miala vehivavy ka vadolokafo mo mahazo miverina aminy rehefa ny lehilahy tsy aloto tokoa fa izany tany zany fa anao dia efa nitsangajanga tamin'ny tsakaiza maro ka mo mahazo miverina amiko fa ianao hoy Jehova andrandrao amin'ny tendrombohitra mangady ny masonao ka jereo taizany tsy nandrin'olona taminao teny andalabe ny andrasanao azy toy ny arabo any anefitra ary ny fitsangajanganao sy ny faratsinao no nandotonao hitandry areo mahanao fady mihitsy zany zavatra nataondreto zanak'Israely reto hoy izy Andriamanitra ho avy amin'izay ary amin'ny angatsy sy ny arona
tezitra koa ho Jehova. Andiny fatelo ty zany ny sazy ka de voasakana ny orana mifatrafatra sady tsy tonga ny farahorana. Zay le sazy Andriamanitra mi tena tezitra ina ny sazy azony olona voasakana ny orana mivatravatra dia tsy tonga ny farahorana. Ny orana mivatravatra sy ny farahorana dia samy orambe mivatravatra. Zany hoe amin'Andriamanitra tena presize mihitsy hoe voasakana ny orana mivatravatra sy ny farahorana. Raha hoe tian'Andriamanitra tena tsisy ny orambe tena vatravatra be. Fa midika be zany fa tsisy orana. Midika be zany tetemy hoe Andriamanitra lasa tany ay mihitsy tena tonga dia mosarena tsisy n'inona tsy rafa. Ny orambe mivatravatra zany mba sazon'Andriamanitra amintsika. Zany hoe ny orana nge misy any fa mitsitaitaika. Aza miteny hoe tsisy orana mitsitaitaika amin'ny fiainako, tsy tonga teto ianao. Tsy velona iny ianao io androany. Raha tsy misy orana mitsitaitaika, hoy tena raha isaky ny ray mpimaso ny andemako azy. Zany hoe misazy mba omen'Andriamanitra. Tsy tsisy orana tsontsontsony mandrakizay. Fa ny orambe mivatravatra zay mbola afaka miaina ihany. Mbola afaka velona ihany. Mbola mitsitapitapy eny ihany ny orana. Mety tsy midadasika be vokatra fa mbola misy ihany. Zany hoe tsy avelan'Andriamanitra maty. Na adejeny hoe ireo tantarainy amin'ny andininy voalo sy faharoa ny fahotana sy ny fijangajangana izay nataony olona. Zany mba sazy orambe mivatravatra tsisy. Misy olona mavita miaina mandrapahafatiny tsy miaina anaty orambe mivatravatra, mitsitapitapely foana ny fiainany, mikarama kely, mpiasa-panjakana kely, tsy mandeha vakantsy izy fa miaina aina eny, tsy mandeha makitao izy fa tsy maninona fa miaina eny, velona ihany e. Zany engeny miaraka amin'Andriamanitra e. Diabolizen'olona Andriamanitra amin'izao fotoana dia Andriamanitra masika be dia folo dao ny ao ambadika ireny. Zany ny Andriamanitray. Na dia reo aza ny fijangajangana izay natao, ny orambe mivatravatra tsy homeko izy izy. Dia ny farahorana koa tsy homeko. Fa nefa velomiko ihany. Satria malalako. Raha fekibo zany dia fekibo lamba. Mety fekibo vita amin'ny vovoa, mety fekibo vita amin'ireny mba mikapoka ihany. Fa ny orambe mivatravatra ny tsy misy. Zany mahatonga ny olona manao tsitsina n'Andriamanitra mbola miaina ihany. Andriamanitra efa impiry ny teny tamintsika tsy sitrako ny hafatesan'ny olona. Tsy sitrako. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza malaza mazava fa raha ohatra tsika manao marina mandritry ny 20 taona fa ao anatin'ny 10 minitra tsika manao ratsy ka maty ao anatin'ilay 10 minitra anaovantsika ratsy dia tsy tsarovana intsony ny tsara vitantsika fa ny ratsy izay nataontsika ny tsarovana. Ary raha misy olona nanao ratsy nandritra ny ohatra ny Barabasy na ohatra ny lady Zola teo ambony hazo fijaliana nanao ratsy nandritra ny 15 taona fa 10 minitra niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia teo no mibebaka sy tan'olo tena dia tsy nitsarovana intsony ny mahajola azy fa hozy Jesosy androany rendez-vous atsika any am-paradisa. Iza any am-paradisa? Tsisy Jola tafiditra any fa tsy Jola tsony raha lehilahy. Tao anatin'ny 10 minitra tsy nitsarovana no fafana ny mahajola azy fa le faratra no nitsarovana 10 minitra sisa fa nomeny Jesosy rendez-vous any an-danitra. Zany ny Andriamanitra toriko aminao eto androany. Sanatria amiko ny teny aminay andao atao tsinitsindana manota fa naporofo aminao androany fa maharipoloatra io Andriamanitsika io. Hoy Andriamanitra voasakana ny olona mivatravatra sady tsy tonga ny farahorana ary ny andronao dia andro ny vehivavy janja ka tsy manan-kenatra. Nefa misoratra eny amin'ny andronao mihitsy ny fahotanao tsy azo velona intsony fa hodian'Andriamanitra tsika dia tsy mendrika an'ilay zavatra misoratra eny amin'ny androntsika ny amaizan'Andriamanitra tsika fa ny orambe mivatravatra sy ny farahorana fotsiny ny tsomeny. Fa raha ny zavatra misoratra eny amin'ny androntsika ahitany mandrakizay, ahitany 40 taona
fa soa fa tsy zovan'andriamanitra ny vapahatsika soa isika mpanompon'andriamanitra reavana raha mpanompony devolontsika ka andriamanitra ny devolony teo amin'ny teren'andriamanitra maty daholontsika tsisy na tsisy velonaina ohatry ny androanytsika hozy andriamanitra hoe andiny vekatra mo tsy hitaraina amiko va ianao am'izao sisa izao anao hoe raiko ianao no nahazatra hatry ny fony hambony tanora zay ny anazan'andriamanitra fantatr'andriamanitra ny zavatra ho ataon'ny Israely ao aorianan'izany hozy andriamanitra tsy ataoko tonga fotsiny farahorana fa rehefa zatra miaraka amiko reo ny Israely tsy tany ay vo mahatsapa ny malahelo an'andriamanitra fa tsisy raha norambatravatra ny zanak'Israely any Palestina maty zany oran'izany tena ilainy zany dia hitanao ny zanak'Israely vao tsy milatsaka fotsiny ny ranonorambe mivantravatra voasakana ny ranonorana mivantravatra tsy tonga ny farahorana dia zao mitenitra hoe raha eo ianao keny nahazatra ny ay hatry ny fonolake enao raha tsy miteny tapaka kely izy teo izy teo ny zanak'Israely zany ao teny hoe zay kefa zatra toa de zanak'Israely ohatrany tsisy ranorambatravatra fotriny ny erika sisa tonga de tsapany zanak'Israely ndry malahelo ray Jehovah zay mange mora fantatra rehefa malahelo Jehovah mora fantatra rehefa malahelo toa de renao hoe tsisy orambatravatra zany izy le ndry malahelo Jehovah ny zanak'Israely na manao fotoam-bavaka ary de ohatrany tsy de misy fanatriana ohatrany tsisy mireny toe de ozy ny zanak'Israely tena tseo Jehovah tena malahelo amintsika Jehovah rahalahy fa filifiry amintsika zao no misaina n'izany zavatra zany hoe tena tsy milamina ianao fa tena tsapanao fa malahelo aminao Andriamanitra fa betsaka ny olona tsy mahalala ntsony hoe raha norambatravatra ty sa erika ty fa tsy manina fa andao ihany fa ny olona zatra niaraka amin'Andriamanitra miteny hoe hatry ny mbola fony mbola tanora nge zany Andriamanitra ianao no nahazatra ary zany rano tiako sy iriko mba ho zatra miaraka amin'Andriamanitra amin'izay ianao tsy jery miantsony ny teny ianao fa tsapanao mihitsy tena ohatry ny Andriamanitra ohatry ny tseto ianao aiza ianao Jehovah ohatry ny tsy zao ny fiarahako aminao Jehovah ho tonga aminao ane zany ny Jehovah hoe ho tezitra mandrakizay va izy hitahiry fadizana mandrakizay hatramin'ny farany va izy ino rehefa niteny toy izany ianao nefa nanao ratsy izany ratsy zany ka nahatanteraka izany mbola Andriamanitra ny teny efa manomana zany za hoe de ho tezitra mandrakizay ka toa de efa manome toky sahady Andriamanitra riavana ny soramandry eo nendry ny amin'ny nanarinan'ny Israely sy ny mbola andraisana azy indray soramandry eo amin'ny manomboka andiny fahelina ny tantaray zany nanarina ny zanaky narina de aveo atao ina ndray aveo raisina indray andiny fahinareo Jehovah tamin'ny andro nanjakan'ny Josia mpanjaka moa fitanao fa nataon'ny Israely mpiodina miakatra eny amin'ny tendrombohitra avo rehetra so eny amin'ny hazo mahitso rehetra izy ka mijangajanga teny roborobo ny fanompotsamy tamin'izany andro Josia mpanjaka zany satria i Jeremia dia mpaminany tamin'ny andro nanjakan'ny Josia ary rehefa jerentsika raha misy fotoana dia rehetra ny fanompotsamy dia vaty mpanompo sampy daholo na ny mpaminany teo amin'ny fanjakan'ny Josia dia nika ho vonoina Jeremia izay any mpaminany tokana tena mpaminan'ny Jehovah izy andiny fa fito ary nataoko fa rehefa nanao izany rehetra zany dia hiverina amiko eo zany Andriamanitra ny angy jeren'Andriamanitra mifetsika zanak'Israely nandeha nijangajanga nandeha nanao tsy mety dia niandry Andriamanitra maharo-po sady be famindram-po dia miandry Andriamanitra hoe tsy hiverina avy rehefa vita ny ataony fa ny problème tsy miverina zany
Andriamanitra ny andro teo Andriamanitra tsy tonga tamin'ny karavatsy fa ny andro fotsiny Andriamanitra raha ny tena marina miveriny reo dia tena hoe mifona Jehova dia za hamelany elony ary nataoko fa rehefa afaka izany rehetra izy dia hiverina amiko ka tsy niveriny izy ary Joda mpivadika rahavavy no tena hita izany ary andiny fahavalo ary hitako fa na dia efa nisorako aza Israely mpiodina ka mety taratasy fisorana noho ny jagajagana dia tsy mety natao ohatra Joda mpivadika rahavaviny na dia izany azy fa na dia nijangajanga koa izy ary tamin'ny firokorana fijangajangana no nandoton'ny tany ary nijangajanga tamin'ny vato sy ny hazo izy ary nanana sary sikotra sary vongana mijangajanga tamin'ireny dia mijangajanga io tany dia mahandro manin-kafa dia eny mety nisy fijangajangana tena izy koa ary anova andiny fafolo fa na dia izany rehetra izany aza dia tsy nety niverina tamiko tamin'ny fony rehetra Joda mpivadika rahavaviny fa tamin'ny fihetsaram-belatsia amiko dia jerenareo ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely andiny faharaiky ambin'ny folo samy nanao tsy mety na ny Joda na ny Israely ary ny Israely no nitarika dia nanaraka ambokiny nanaraka ny nataony tarika tamin'ny fijangajangana sy fampotsampy amin'izay zany ny zanak'Israely dia ny Joda nijery fotsiny dia nanaraka ny nataony zanak'Israely fa mbola zao ny tena Andriamanitra amin'ny faharaiky ambin'ny folo ary Jehova tamin'ny Israely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa no Joda mpivadika hitanao misy fitiavana zany amin'Andriamanitra tena tsy mety miala amin'ilay Israely samy ratsy ekereo fa mbola ao anatin'ny samy ratsy mbola hitan'Andriamanitra misy anankiray mbola tsara kokoa no ny ratsy samy ratsy ravana zany hoe mpiodina sy mpivadika zany samy ratsy zany fa Andriamanitra rehefa tianao dia tsy maintsy mahita irika Andriamanitra mbola hitiavananao ao anatin'ny ratsy indrindra dia manao atsoava aminao androany Alleloia ianao mieritreritra hoe ratsy mihitsy ianao tena tian'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy niteny tamin'ny hoe aza manantona anazy fa teo manoloan'ny ratsy anankiroa mbola miporofon'Andriamanitra fa nanatomo fitiavan'ny Israely efa nividina ingenao reo ngeny afa nale nyteneniny ny Israely ngeny misy vao nijody ny Israely ngeny niaraka tamin'ny tany amin'ny tany efitra mbola tsy nisy Joda zany mbola Israely daholo reo no tao ampody reo no hitany nankely an'ireo reo no hitany mbola mibatabata sy mandeha sy tantanana tsy mety mandeha raha tsy tantanana tonga ny Joda nanao nataony ny Israely nanaraka ny Joda fa fitiavan'Andriamanitra tsy hiara tao amin'ny Israely na dia samy ratsy azy mbola tena ny hitako fa marimarina kokoa satria tsy dia tena marina tsony fa mbola hozy Andriamanitra mbola avaly atra marimarina kokoa différence kely zany fa na dia efa anatin'ny olona tokony samy efa hoaringana azy mbola hozy Andriamanitra mbola marina izy ka mbola marimarina kokoa alleluia ho ten'Andriamanitra hoe andiny faharoapolo koa zao izy mandehana dia torio manatrika ny avaratra izao teny zao miverena ianao zaza Israely mpiodina ho Jehova izy tsy miteny tamin'ny Joda tsy miteny tamin'ny Joda izy miverena ianao ny Israely mpiodina ho Jehova tsy ampamin'ny jobona mitavako aminareo ahy fa mamindra foa ho Jehova ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay avaizany fireo olona reo feno azy mijery ny tendrombohitra feno ny fijangajangana sy ny sampin'ny Israely mbola nahazo azy invitation mbola nahazo invitation ihany ny Israely reavo hoe avy miverena nareo mpiodina fa zao raha miverena dia tsy anjomona tsy ampanjomona nitavako aminareo verena fa tsy manino atomitsika izany kanefa ozy izy amin'ny dimy fahatelo ambin'ny folo kanefa kosa ekeo ny elokareo fa tamin'ny Jehova Andriamanitra no niodinanao ary mivezivezina kany amin'ny tany hafa ianao tany ambanin'ny hazo maitso rehetra fa tsy mba niaino ny feoko Jehova zao zany nanota ny zanak'Israely dia nikapohana tamin'inony tamin'ny ranonorana tsy mivatravatra
ary inona ny vidiny, inona zany ny vidiny raha ho pehena zany androany famirapon'Andriamanitra, inona ny prix à payer, inona ny vidiny tsy maintsy alohany zany an'Israely. Fekena heliko zany manay koa zay tena nanao aka tena zany fotsiny misy anao verena kanefa kosa ekeo ny heliko tsy ampajomina tama zany Andriamanitra fa misy billet tapakila alainao hiditra ao fanatrehan'Andriamanitra. Ny tapakila io zavatra mora vidy ngely afany prix d'entrée tena mora ngely afany avy any aminao tsy sampy zany miaiko kosa hoe tena eo nanao aka nanao nikeloka Damaseva tsy niekeloka mieriny tavan'Andriamanitra Damaseva tsy niekonieko koa ikaina hozy ikaina hoe efa natevandre aizy abela rahalanao totozy ikainy asa lasa tanonandralako moa za manontanontany fonitra Adama aizy ianao niery Adama nefa nangatan'Andriamanitra tsy tokony hampanjobona ny tavany Andriamanitra raha tonga dia Adama ny azakazaka voavinina n'le voankazo voarary hoe Jehova ny aikeloka tena tafahinana an'le izy Jehova. Zaho many mandeha nihinana zavatra tany amin'ny ina moa le vatra King Burger. Mara somary nandeha lavitavitra kely dia tsy tafasakafo tatrano dia nitady sakafo dia King Burger anita. Efa mamaky tsara mihitsy ianao amin'le izy inona dia nikomandiko amin'izay izy burger sy frity zay dia jereko tsy nahita mihitsy na hoe ina izy fa nikomandina nanaikitra an'izy dia nitsakotsako ndremanitra hoe misy zava-padina le izy misy zava-padina le izy tena nalohako dia nahareko zany problema amin'izay resaina koa fa tena tsaotsony mihitsy vavaka Jesosy vavaka lasa nanderaka anaty be dia vavaka Jesosy aho tena diovoko amin'ny ranao a Jesosy tena aoka ny ranonay Korina mijanona le sarebolebe navesatra vita tao vovoniko tato tena fay a vakio tsara rehavana rehefa mamaky an'ireny a vakio hatramin'ny soratra kely indrindra misy bekonina le izy ny tena marina ino moa zany tiako tenenina ny zavatra bedavin'Andriamanitra tsy zavatra ngezabe sampy zany miaikeko zany rehavana ianao zany raha hiverina amin'Andriamanitra ny ahafahanao miditra ekeo fotsiny raha ny azakazaka Adama hoe Jehova tena tafinina tamin'le zavatra le voankazo voarara tena teneko anao mety hafa ny fitrangana mety hafa ny zavatra mitranga zavatra natsako an'izy mary dia nalohako lasa tanatobily diovy afa tena tsy napoziko Andriamantsika maharo kosa dia efa mirao zaka koa nanao faran'iny dia atao misy kisoa manamondrony kely an'izany fa zany aloha dia ndray mba manontany an'olona fa le izy a le manao commande eto amin'le tableau be zany eto amin'le écran anao vakina tsara King Burger barbecue dia rozy hoe inona avy aika tao amin'ny soratra kely tao ambany tao raha klikenao izy inona avy dia amin'izy misy bacon ka ny bacon kisoa ny azakazaka Adama raha iny dia Adama ny azakazaka dia ny aikeloka hoe Andriamanitra tena tafinana an'izy fa tena mifona fa tena tsy fananiko fa efa iny koa efa tena mifona koa Jehova fa tsy fananiko fa menarana nga mahay miaikeloka zany iaiko nanao azy zakamo tsy izy tonga dia fa raha Adama sefa ny tonga dia tonga Jehova tena tafahinana fa mifona tena tafaratsaka ozy efa tena azo kanto fa tsy nampanjobona ny tavany Jehova rehavana zay fotsiny mba angatahana amin'ny zanak'Israely dia miverina amin'ny lonina nefa ratsy angeravana zavatra nataony teo e izany mbola afaka hiteny amiko andrano fa masika Andriamanitra izany mbola afaka hiteny amiko androany fa ratsy Jehova tsy rehavana na ho aizitsika na ho aiza tsy ahit'Andriamanitra ohatran'io zany fiaikekeloka ny ilaina aminao ianao miteny fotsiny Jehova nanao an'le izy aho dia fa ozy izy ekeo ny helikao
amin'ny Jehovah Andriamanitra ao miodinanao. Zany hoe tatarao eo daholo le zavatra nataonao. Tatarao eo daholo. Zao aminy le Jehovah. Hitany Jehovah. Fa ngay veloka tsy hiatamaka hoe hiafina dia tsy hitany Jehovah. Hitany Jehovah hatramin'izy sy menarana ny resaka teo fa nirasan'ny Jehovah avy tetỳ alavitra tetỳ. Le tsika mihaikeloka zany tsisy irina fantatry Jehovah. Saika Jehovah nandeha nanao zao. Zany tsy nampozy dia hitany Jehovah ianao mandeha iny. Fa Jehovah maharo-po mijery anao. Mijery fotsiny izy. Hoy Jehovah, ozy le teneri hoe dia nirasako izy hiverina ozy Jehovah. Tenarinao Jehovah hiverina fa ianao tsy miverina. Hitany mihitsy ianao. Hitany mihitsy ny toeponao. Dia hitany koa. Za zao hitany maly. Afatany fa tsy hitsy fananiko. Gasany fananiko tsy narary andoha, tsy nanoniny, tsy nandoha fa tsy fananiko le izy. Mamindra fo amiko Andriamanitra. Alleluia. Mihaikeloka. Haitsika rehetra izany mihaikeloka izany. Tsy mila ampianarina anao zany hoe zany nokatra cours du soir dia mihaikeloka ny ataontsika eo. Mampianatra reo hihaikeloka. Izaho ampianarina hihaikeloka dia hoe dia mikafana groupe. Zaho pasitera mba ampianarina mihaikeloka tsy haiko mihitsy hatravery tsy haiko mihitsy zaho mihaikeloka izany. Ny azany lety mifaly hoe tena tsy mba mahay mihaikeloka izany mihitsy mo. Tsy anarana zany mahay an'izany daholo tena zaza. Izao misy nyjanaka eto tena ohatra mizahatra taony any misy zahatra vaky dia antaniny. Isa nanan'iny. Na tonga dia le zanaka eto dia miala avany le kely ireny. Avakiko le zavatra. Zay. Tsy hoverina tahaka amin'zaza tsika tsy kapanjaka lanitra ny ten'Andriamanitra. Fa retsika vaky le zavatra mbola fenina mihitsy. Mandalo tena dia takona le vaky. Takona. Tsika rehefa mahay zaza kely ary mahay mihaikeloka. Fa tsika tsy ho tonga tahaka ny zaza kely. Zay fotsiny le fandetavin'ny Jehovah amintsika. Ary zavatra mahafinaritra be amin'Andriamanitra dia zao. Raha nilanjaina ireo zavatra nataon'ny zanak'Israely ireo mavesatra be ireo. Hota mahafaty ireo. Fa fihaikeloka no nangatahany. Any avy eo indray, andiny efatra ambin'ny folo. Miverena ary zaza-piodina ho Jehovah. Fa za ihany kely vadinareo e. Dia hitanareo toetran'Andriamanitra dia zao. Manao zavatra ratsy be mihitsy tsika. Averika any. Za tsy mandrisika any, manao zavatra ratsy be. Fa raha izay no ataonao dia tsy haiko izay hevitry Jehovah aminao. Fa manao zavatra ratsy dia maharo-po Jehovah, dia miandro Jehovah, dia miverina tsika mbola izy koa rehefa tsy miverena. Ndraiky ny olona tsy mahita miverina fa hoy izy Jodasy. Tena za hoe dia aso miaraka ny tamin'izao aleoko mamono tena. Resaka mbola tsy te hiverina anareo tsy hiverina fa handatsy Andriamanitra. Tsy riakana. Verena ho Jehovah. Manao zavatra ratsy be zany tsika. Jehovah any mbola tena miverena. Dia Jehovah any tena hanina fotsiny kely ataonao dia milambany amintsika mihaikeloka fotsiny ianao. Fa Jehovah indray rehefa manao zavatra farak'izay kely tsara. Farak'izay kely tsara mba ataontsika. Miazakazaka izao fankasitrahan'Andriamanitra izao rehefa. Tena teneniko anao. Tonga dia raisiko vady mihitsy. Vao nihaikeloka zany. Tsy mpanompotsony ny antsoin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Vady. Nefa avy nitsangatsanga fa nihaikeloka. Tsy mpanompotsony ny antsony azy. Tsy mivadika, tsy mpiodina. Zany vadina. Vady zany tsafatsafa mihitsy zany. Tena lalina be mihitsy zany. Tsy hoe verina fampizato aloha tsika mifankalalala kely. Tonga dia miverena fa za ihany mivadinareo. Anganako ray isa-tanàna ianareo. Misy fitsongana zany eto. Firytsika zao ny rano tonga eto 900. Nitsogaina tao anatin'ny firy zao ianao io. Mba hoe tonga mitandrina sabaty eto. Raha nisy masinina, nisy calculatrice dia mikotiko nisanay sy ny fianakavianay hoe tatabe anay avy-papanay niteraka valo niteraka raika ambin'ny fosa valo dia ireo niteraka zanaka firy avy dia ireo zanandreny niteraka zanaka firy avy misy amin'ireo rehefa miteraka ihany koa misy kozaika ao manana-javy kely kotiana indray avy any mamanay
dia kotiana indray ny avy any amin'ny mpampiona ny dadabeany, dia kotiana indray ny avy any amin'ny bebeany. Firytsika izao mitovy tanatrehan'Andriamanitra androany mitandrinandro sabata. Ary tsika tsisy nanao marina fa zao fotsiny ny aikeliko tsika. Ary izany zava-dehibe ny fiakenao heloka tsy anadinoan'Andriamanitra anao. Tsy adinon'Andriamanitra ny fiakenao heloka. Ary mahatonga an'Andriamanitra hanavaka anao. Andriamanitra dia manavaka. Misy Andriamanitra angalako ray isa tanàna. Misy ray tanàna io zany fahenonao rery ny alainao. Ary angalako roa isa-pokony. Roa isa-pokony. Foko zany ngeza. Foko merina, antany-nosy, atakarana, antany-roy. Betsileo, Betsileo. Bara, tany-roy. Roa. Misy anakony keliko ao dia hoentiny aiza. Hoentiny any azy io. Andriamanitra dia tsy mba tia mangingina zany. Andriamanitra dia mila zava-mananaina manodidina azy. Andriamanitra dia mila zava-mananaina manodidina. Foana anao zavatra kely ary biody androany anao ary naty manao nge zavatra kely atomboe amin'ny zavatra kely nge anaova zavatra kely tsapanao mihitsy sitrapon'Andriamanitra. Dia ho hitanao raha mifanaraka amin'ny zavatra kely iny fahasoavan'Andriamanitra omeny anao. Ary zavatra ratsy ny oram-batravatra ihany ny voasakana. Fa anaova zavatra kely ndraiky tsara. Dia ho hitanao za tena oram-batravatra tsy mifanaraka amin'ny zavatra. Ty fotsiny ve mba nataoko na tena tsy mety ty Jehova. Ty fotsiny ve mba zavatra nataoko mba nivavaka ho an'ny firenena fotsiny ve nataoko androany. Dia jereo ty fahasoavana ataonao. Amen. Andeha amin'ny 5:20 ozy ny tenin'Andriamanitra. Efa avonao le zavatra tsara zany, le zavatra tsara mihitsy dia misy tantaraina firy. Le fahotana taria andininy firy mitantara fotsiny ny Andriamanitra ny alahelo. Ianao io izy tena miaraka tao eny amin'ny tendrombohitra hafa ianao, eny rehetra teny amin'ny hazo maitso rehetra teny, tena jangajanga, namila tsotapitra. Ny zavatra tsara mba natao, ny aikeloka. Nanao an'le izy sy fotsiny. Fona zany fa nanao an'le izy ahy. Ny fona moa zany mazava ho azy Jehova. Inona nanaraka an'izany? Hatrany amin'ny 5:20 natsangana ho zanaka mihitsy. Hoy ny ten'Andriamanitra. Fa izahay fa nanao hoe fa nataoko isan'ny zanako ianao. Ataoko isan'ny zanako sady vady no zanako. Zavatra olona important be daholo zany eo amin'ny ankorana riavana. Ao anatin'ny tokantrano daholo zany. Vady izy vampakarina. Fa zanaka izy wahina. Efa nataoko isan'ny zanako ianao. Efa nataoko isan'ny zanako ianao izy. Ka omeko tany mahafinaritra. Dia lova izay tena endriky ny firenena hoy zany. Ianao anao hoe raiko ka tsy ala amin'ny fanarahana. Amen. Zany Jehova rehefa. Miverena 5:20 verena ny zazam-piodina. Ositraniko ny fiodinanareo. Indreto manatonareo izay fa ianao ny Jehova no Andriamanitra. Jeremia 4:4 mara-pahalalana antsika sady ny tenin'Andriamanitra. Raha iveriny ianao ry Israely Jehova, dia amiko ny iverenanao. Fa raha anaisitra amin'ny fahavetavetanao tsy hoe masoko ianao, dia tsy hivezivezy foana. Fa ianina amin'n'itsy ny sirin-dranony amin'ny fahamarinana hoe raha velona koa Jehova, dia izy no lazainy ny firenena ho fahasambarana ary izy no reharehanay. Amen. Misy Andriamanitra tena mandefitra raha ihany ianao za tsy ala aminao. Za mbola nara masonao eny atendrombohitra eny amin'ny fanompotsapona sy ny fijangajanganao eny. Za tsy ala aminao, tsy hananavitra anao. Hitanao misy Andriamanitra mahita, manara-maso koa na dia manao ratsy ary ianao. Ary raha iveriny ianao, izy koa efa eo miandry, iveriny. Tsy miandry an-datsa, tsy miandry kapoka. Raha iveriny ianao ry Israely Jehova, dia amiko ny iverenanao. Zany hoe za eto miandry anao. Aleluia. Zany ny Jehovah-Andriamanitsika rehefa. Zany dia teny aminao manao hoe ny zavatra ratsy tsy ho lany eto amin'ity tany ity. Ny zavatra ratsy ny fahotana tsy mety ritra, fa dia miboiboika tahaka ny rano tsy mety ritra,
ny faharatsiana sy ny fahotana eto amin'ity tany teny. Ary nao taperitsika tsy lanitsika ireo raha misy olona tonga eto miaino an'ity ten'Andriamanitra mety mbola anatiny ditra sy ny fiainana eo. Za mitena anao tsy tapotro ho avy any Jesosy fa io tsy tapotro ianao mieritreritra anao tapotra lafa-poa tsy afa-po amin'io ianao. Azadino anefa ho avy Jesosy. Azadinonao fa tena ho avy Jesosy. Ary raha ho avy Jesosy tafiomana velona. Tafaverina ara-potoana ao amin'Andriamanitra velona. Za rehefa mahalala teny aminao manao hoe zany ny toetra an'Andriamanitra amintsika miteny zao. Misy mpanota matevy koditra eto. Misy ny olona hoe ianao io misy namon'izay ny teny tamiko. Ao izy rato ny teny pasteur misy niara na mpiandry telo kamiandro tsy afaka ny devoly ataoko. Izy mba tena tsy rarana ny teny pasteur zany satria zao inona tokoa ny fiatraikanizy amin'ilay namako sy raha zay vavaka izany izy. Hoe kambozy mpiandry telo kamiandro tsy afaka ny devoly fa zareo zay sy ny devoly zany araky dia any izy any. Manara-po amin'ny fiainana tsy te halala hivavaka satria fa zay no masoko zay na mpiandry telo kamiandro tsy afaka ny devoly an-tanaty koa izy. Zany teny anao nefa androany. Andriamanitra tsy mila manisa ny devoly ao anatinao. Miaikeloka fotsiny ianao. Tena tonga dia averin'Andriamanitra ianao. Miaikeloka fotsiny ianao. Moa zany hoe tena tsy tatoko ty tsisy oram-batravaty ty fiainao. Ozy moa amin'ny tena hoe arahitanao mbola mety ny fiainanao manoty ianao dia mbola tsy zarizary eo mety kely ny latsinainy talata larobisy lakamisy sy ny zoma manarina ny fatiantoka ny latsinainy dia eo ihany dia tonga ny weekend dia mody miara-mifaly sy manao barbecue amin'ny olona nefa mitsika ianao efa tsy izy toy fa ny olona nge faly fa mety ny anazy fa ianao ke tsy mety. Misy olona nge akoso-bola mena be mety tsy fiainana amin'izao fotoana zao mody miara-mifaly amin'ny olona eny fa vesarany iny dia vesaran'ny alahelo sy ny alahelo am-panahy. Betsaka ny olona gaga rehefa misy olona mamonteny tsy napoziko mihitsy nefa izy dia olona mitsikitsiky olona falifaly ka zay ny fiainana. Ao ambadiky ny tsikitsiky sy ny fifaliana sy ny sisio fiainana tsy izy ary fiainana mampamono tena fa androany sokatra aminao ny tanan'Andriamanitra. Zavatra ray fotsiny angatahana aminao dia isokatra zany tanan'Andriamanitra misokatra aminao zany mivavaka izay angatahanao atateraka an'izay. Misy hoe eo mivavaka fa eto mivavaka re jerena tsisy fetraika mihitsy ilay vavaka. Ilay mpitolona mivavaka hoe tsy mahery tseron'Andriamanitra helinao mihitsy ny tseron'Andriamanitra. Androany dia ampiverina anao Andriamanitra. Sady tianao atao vady ianao afakarina ny tiana atao zanaka ianao. Tena misy fiainan'olona ohatr'izany mihitsy ka zaho teneniko anareo raha mahampanoka Andriamanitra be zavatra be tatiteto. Miresaka amiko lerana bavy nanao teo manontania dia nekeko za alohan'ny anaovana ianekeko iny matsy dia jereko hoe iza le olona ohatrany ahoana dia raha voareny olona manao teo manontania dia nefa mahery setra be mahery vava be amresaka politika reny fotsiny loha. Dia zany aloha atao le politika mbola mety mbola misarasara vola satria za rehefa kaikofeny 5 000 zany amiako ary za io zao rehefa vita ny fahakalazana fahadimy taona amin'ny heriny androany mba manana fotoana miperaperaka ny zavatra ataoko dia anala ami ary ny ami hoe soroko dia voalohany zay tsy sary rehetrarehetra dia reo hoe amiako fa mbola tsy nyresaka tamiko na ndre mandeha teo amin'ny fiainana dia esoro tsy mampaningana 1000 ary ny amiako fa tena ami tena eo tokoa fa efa 4900 eo mantsy izy zao tsy ditiko dia anala. Dia melohany anekeko zany jereko mihitsy koa le olona izy ty olona ty mbola mety vetsa efa tena olona vonony vavaka iza toriteniny ataoko eto mifanaraka amin'ny zavatra ty ilain'le olona re. Dia nanao demande dia jereko le ranavavy iza tena tafita koa zany ranavavy zany tena mety be zany avy izy problème mitantara problème be tamiko izy aika ny anaovany an'ilay zavatra amin'ny Facebook io mba ho hitan'ilay fa avalony dia tsy maintsy manao zavatra hoe tsy mekotry ny any satria dia fahitana ny olona hoe moa ny tokantrano tsy ahako ny fomba fiteny fa ny tena nampalahelo dia zao metsaka tamiko tena misy problème kely zara ny tetana andeo vavaka andeo tsy fa vitan'i Jesosy tena vitany any afasako toriteny foana amin'ilay isaky ny ariva
sy tena nanaraka atsika laivokely tena tamin'izany zany zavatra trany zany efa tamin'ny 2018 tany zany fa nialantsika kely satria manomboka amy miteny zavatra manelingelina ny fahotana foana koa tsika esoana fijerijejona esoana ka le fijerijejona io a tsy mifanaraka amin'ny raha io ny esoana dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra tiany avoaka eo anatin'ny Facebook fa inona ozy nareo ela be taty ariana tsy hitako tsy raha vavy fa nahitako azy sisa maty izy ryava maty dia ozy ny olona hoe zao ny eo anatin'le commentaire tena tsy napoziko mihitsy olona tena miprofite la vie be mihitsy izy tena tsy napoziko mihitsy fa olona feny tsikitsiky ozy aza sodokany tsikitsiky fa misy ao tena tsikitsiky akosibola reny zany efa te hiantso anareo rehetrarehetra zao ekeo ny fahotanareo andao am' Jesosy fa misy fiainana mahafinaritra am' Jesosy ary ny fiainana mahafinaritra am' Jesosy na tsy apotranao amin'olona iainanao ao anaty inona tianareo miaina mahafinaritra be mihitsy nareo amin'ny fiainanareo tena izy dia tsisy nimina mipotra eny amin'ny Facebook tsy fantatry ny olona ozy ny hoe zareo reny ka mba mahantra to tsy mba mampisesary misakafo mihitsy mety nareo misakafo samy nareo manapotra amin'ny olona makasara kaiky ny restaurant reo nefa sakafon'olona reo fa tsy anao koa fa vita mifankatady ratsy no mody mihina vary sosoa le hitan'ny olona ve ny zava-dehibe am'reo sa le iainanao any anaty raha zano ny ainako aty anaty aty no teko a tsy ny olona ny problema fa ny fiainako dia ny vady aman-jana fiainanao am' Jesosy tena fiainana be be sady mahafinaritra tsy voatery hitanareo zany fiainana reto vavaka tena fiainana mangidy mihitsy dia tsy mba misy hita mihitsy andramoka izao rehefa tena tafiditra anatin'io ary ianao dia zary lasa hoy zany anaisy Jesosy zany ina moa dia raha iny olona anako na nahitra restaurant isan'andro ahako ina moa dia raha iny olona anao na manao kiranjo tsy akanjo vaovao isan'andro ahako ina moa fiantraikan'izany amin'ny fiainako raha hitan'ny olona zany fa ny zavatra fantatro kosa manahoana ny fiainako manahoana androany dia amitsonao zany dia amerina anao Andriamanitra mety efa teo ianao niara ary mety mbola tsy teo mihitsy ianao izy ianao nefa tady fa namoronan'Andriamanitra atsika dia ho ao aminy tian'Andriamanitra verina ianao Andriamanitra te hiverina ihany koa aminao zavatra ray nitakina aminao androany raha tsapanao tahaka ny nahatsapan'ny zanak'Israely hoe ianao ihany le Andriamanitra nahazatra ny efatra amin'ny fony mbola kely satria manino tsisy le ranon'olona mivatravatra tsisy le fiainana be dia be dia tsapanao fa malahelo aminao zay Andriamanitra raha tsapanao zany ozy le tena anatin'izany mihitsy ny fiainana andao hiaiky ny helontsika kanefa kosa ekeo ny heloko fa tamin'ny Jehovahandriamanitra ao ny helodinanao aza ho ditsika mamety be hoe miady nareo mivady misy zavatra nataonao tsy mety dia miady nareo tsy miteny ny anankiray ianao diso miverina vana ohatra tsy nisy inina rehefa leo miady ianao zany leo minongoronga dia averina ohatrany tsisy resaka iny nefa tena tsara nge ny fanazava momba an'io mba tsy hiverina n'intsony misy olona nohatra zany mihitsy amin'Andriamanitra Andriamanitra ke mba miandry fanazavana amintsika Andriamanitra ke mba miandry atsika tena miandry Andriamanitra androany aleloia ataovy zany ekeo ny elokao tamin'ny Jehovahandriamanitra nidinao ary mivezivezy nakany amin'ny afo ianao teny amin'ny hazo maitso rehetra teny fa tsy mba ny amin'ny feo koa Jehova miverena ary razazam-piodina Andriamanitra tsy dia volika tsy tia hoe anakahalanao zany fa Andriamanitra tena tia ary mbola te hitia anao ary Andriamanitra tia amerina anao amin'lohany tia pakatra anao tia andray anao ho zanaka tia ihany fiainanao mino a fa nanampy anao ty toloteny ty avana ndao iaikeko ndao hiverina amin'Andriamanitra fa eo amin'ny mahatsara atsika ivavakatsika amin'izao fotoana izao aleloia atika anao voarainao zay afatra izay ary tiako ianao androany mba loatombavaka ianao androany dia zao zavatra teneninao hoe Andriamanitra zay ve no angatananao
zay izany tokoa ve ny angatahanao Jehova? Sy mila ninina be dia be Andriamanitra, nefa kosa ekeo ny elokao. Zany Andriamanitra tsy miteny tory hoe ekeo no ny elokao zay avy mamerina anao, fa nitenen'Andriamanitra voalohany mivereny ianao ny zaza-piodina, fa tsy hampanjobona ny tavako aminao tsony zany hoe ny action an'Andriamanitra efa natombony, zay izy vao miangataka anao, nefa kosa mba ekeo ihany alona tezany are, ekeo ny elokao. Androany tonga eto ianao androany, marina fa nao ila fiderantsika reo aveo, tsy nitsinjatsizaka idiran'Andriamanitra no atoravatsika eto androany, fa niverina amin'Andriamanitra. Alleluia. Iza naiza misy anao kanefa kosa ekeo ny elokao, dia hoaverin'Andriamanitra ianao. Tahaka ny ahoana moa fifalian'ny zanaka Israely naverin'Andriamanitra tamin'irony zany, tahaka ny ahoana moa fifalian'ny mpamolon'Andriamanitra rehefa miverina amin'izany Jehova ry avako malala. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jehova Andriamanitra, misaotra anao zay, misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra. Fa ito koa Andriamanitra tsy nangataka zavatra be dia be taminay ianao Andriamanitra, fa dia zavatra farak'izay tsotra, farak'izay kely no nangatahanao Andriamanitra, dia mba hahatonga anay, mba hiaikenay. Jehova, irao ny fanainao masina bebaka ny olona zay tonga eto androany, irao ny fanainao masina bebaka ny olona zay tonga eto androany. Jehova, irao ny fanainao masina ikasika ny olona tsirairay, irao ny fanainao masina abibebaka anay, dia hatonga anay haiko ny fahotanay Andriamanitra. Azaveranao tsy misy na dia ray tsy tafaverina aminao, fa tahio zay rehetra mba ho tafaverina aminao, fa fotoana fiverenana zao. Te hiaina ranomorambatra vaty zay Jehova, te hiaina anaty fahasoavana zay Jehova Andriamanitra, te hiaina ohatran'ilay taloha, fa tsaroana eky zay niaraka taminao taloha, fiainana tsisy ady, fiainana tsisy ady saina, tsy nampiasa saina anay ny fiainana, fa fantatray tsotro zao fotsiny fa ombanay ianao. Ankehitriny Jehova, ampianaro zay hiverina aminao, ampianaro Jehova hiverina ho tafaray aminao, dia hifankaty mihoatra noho ny taloha, fa efa zatra miaraka aminao zay, ary tsy vitanay Andriamanitra ny misaraka aminao. Raha misaraka aminao tokoa zay tsy mahay manao na inona na inona, alao zay hiaraka aminao ihany Andriamanitra. Sandrata amin'ny avo indrindra dia raisy ny fiakekelokay, raisy ny fiakekelokay, fa raha zany ny tsy raisinao androany dia tsisy naminy fiainanay Andriamanitra. Era laza saotra olo voninahitra hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay, manao lery ihany. Misaotra Jehova, tianay ianao Andriamanitra, ary hiverina aminao koa zay Andriamanitra. Aza dinonao ny farahorana sy ny ranorana mivantravatra, fa ilainay zany rehefa miaraka aminao. Atao vorana mivantravatra mitilatsahan'ny teninao, ankarazan'ny fahadimy taona ny akila teo, atao fitaka ny ranorana-mivantravatra ny filatsahan'ny hafatra ao Andriamanitra. Azaveranao taka tamin'ny andro ny elo mahalana dia mahalana ny famangina, ataovy ranorana-mivantravatra. Ho tahino ako ny ara-nofinay ranorana mivantravatra Andriamanitra, dia mivokatra ny tanimbarina sy ny tanim-bolobokay. Forofo fa tafaverina aminao zay Jehova Andriamanitra. Roborobo ny ara-panahy, roborobo ny ara-nofo, ho tahino ny finay, ho tahino ny fananay. Saotra Jehova Andriamanitra. Halleluia. Dia vozy ny Satana dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingana, dia niteranay tamin'izay mitoriana teto. Ny vozana fafy dia mo avy zatoeny anatin'ny fona tsirairay avy, eo amin'ny fiainanay ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy ao. Halleluia. Amen. Dia tsika ina teo ahoana zany izany dia ivavaka, raha mba tsika soamena sy raha raha tsika tojo.
Jehovah manakarefasoavy tantinantsika tsirairay ihany. Miaraka ivavakatsika. Jehovah-Andriamanitra tsara indrindra be voninahitra fanindafo. Misaotra sy miberanao zay fa nomezanao tombonandro. Nomezanao sabata zay niany Jehovah-Andriamanitra. Ary nanaiky zay Jehovah-Andriamanitra fa niaiky ny teninao teto. Teto ny fiankofana Jehovah-Andriamanitra. Niaiky ny pastera, mety ny ravavy mampiorina Jehovah-Andriamanitra. Teto ny toroteny izy avy aminao niaiky ny pastera ratsy Jehovah-Andriamanitra. Apetraka ampilatananao izy mivady ireo Jehovah-Andriamanitra fa aminao ny ankizy ireo. Ataonao ora mivatravatra fiaina Jehovah-Andriamanitra
Jehovandriamanitra ataonao mbanelatra isan'andro ireo Jehovandriamanitra fa ireo Jehovandriamanitra ny iray mandrena ra-panahinay izay mananatra sy manitsy anay foana Jehovandriamanitra ray malalo sambatra izay nomezanao isy mivady ireo Jehovandriamanitra ireo manana fiadanam-po fiadanam-tsaina tsy avy tamin'ny hery izany Jehovandriamanitra fa tamin'ny herinao masina Jehovandriamanitra ray malala toko sabato namboarinao Jehovandriamanitra ny tany sy ny lanitra dia hitanao fa tsara izany tena masinao ny andro sabata dia andro fahafito izany isaoranenao manokana zany Jehovandriamanitra ray malala ty za Jehovandriamanitra izay mitondra mbavaka aminay eto Jehovandriamanitra mihaiko fa diso izay mamelailelokaika mamindrako amin'ny atsirairay reto Jehovandriamanitra ninina Jehovandriamanitra tsy fetezina teo fiainanay ninina tsy fetezina teo afafitanay Jehovandriamanitra dia mihaiko izay Jehovandriamanitra ray eo fa diso tokoa izay fa ianao Jesosy Kristy tompo ilay mpamela helika mpamindra fo tonga tetỳ an-tananao tsy tonga ho an'olo marina fa tonga ny mpamela helika ka mangatapitaina aminao izay ray malala mangatapitaina aminao Jesosy malala fa anao ilay mpamela helika ny ranao masina ny Jesosy anadio izay tsirairay ny ranao masina misy famonjena Jesosy malala misaotra mideranao izay Jesosy malala tsara indrindro ty za Jehovandriamanitra ray eo tondra bavaka ho anay reto androany sabata Jehovandriamanitra miandro ora mibatravatra avy aminao dia Jehovandriamanitra sokafo ny tananao mahery Jehovandriamanitra ray eo sokafo amin'ny tsirairay reto izay nanaraka anao Jehovandriamanitra anao Jehovandriamanitra ataonao vady apakara sy zanakao izay reto Jehovandriamanitra anao dia Andriamanitra maharosy be famindrako koa anao Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra tsy miova tsy mivadika anao Jehovandriamanitra ray eo tiavinao foana isan'andro izay Jehovandriamanitra ninina ny mampalahelo ataonay anao Jehovandriamanitra ray eo dia tianay foana anao Jehovandriamanitra ampio izay Jehovandriamanitra ray mba hiaiky ny fahotanay eo anaty anao ampio izay Jehovandriamanitra ray eo ampio afanay masina Jehovandriamanitra ray fa tsy vitan'ny herinay izany Jehovandriamanitra indraindray diso lavaka izay Jehovandriamanitra tsy te hifona nefa Jehovandriamanitra angatako ny fanahy masina Jehovandriamanitra ray eo izay fanahy masina efa nidina taty tamin'ny Pentekosta Jehovandriamanitra ray eo anampizay amin'izay rehetra tsy vitanay Jehovandriamanitra mamelany helika izay tsirairay reto Jehovandriamanitra ray fa tsy mendrika hiantsona anaranao zay fa ny fitiavanao anay Jehovandriamanitra dia hiaiky eo anaty anao zay hifanazava eo anaty anao mpiodina zay reto Jehovah ray malala mamindrafo aminay tsirairay ho avy Jesosy tsy elana amin'ireo lanitra Jehovandriamanitra hiomana zahay Jehovandriamanitra ray eo ampiomany zay Jehovandriamanitra ra-panahy Jehovandriamanitra hivoany fonay tsirairay Jehovandriamanitra mba andeha mahitsy amin'ny lalana zay tokony alenay Jehovandriamanitra ray eo hiatrika anao zay Jehovandriamanitra ny iraha Jehovandriamanitra ray izay rehetra tsirairay Jehovandriamanitra mba mela helika eo an'anao fa tsy mahafoy anay very anao Jehovandriamanitra ray tsy mahafoy izay anao Jehovandriamanitra fa fitiavana mandrakariva Jehovandriamanitra no asenao za tsirairay azy ampikorona manay tsy avanay Jehovandriamanitra ray eo mbola tsy malalanao nana Madagasikara Jehovandriamanitra ray eo ampio izy ireo Jehovandriamanitra fa no fasahirana Jehovandriamanitra dia farina amin'ny zavatra hafa izy ireo Jehovandriamanitra ray eo lasa tsy matoky anao reo Jehovandriamanitra ray eo omeo Jehovandriamanitra ray finoana isambatan'olona tsirairay avy Jehovandriamanitra fa tsy mahafoy anay very anao Jehovandriamanitra misaotra Jehovandriamanitra ray tompony sabata mankasitrika mankatelina fa maheno vavakay anao zao amin'ny fotoana zao amin'ny sabata zao Jehovandriamanitra ray tsara indrindro mankasitrika mankatelina koa Jehovandriamanitra amin'izao fiavian'ny fahadimy taona nakira deo zao Jehovandriamanitra ingane mba avonjy ny fanahin'olona maro amandrivona mandrivo ny tapitrisany Jehovandriamanitra ray eo ity adio sy fandarina andriamakazao ty tompo ray malalo misaotra Jehova tsara indrindra tompo sabata alleluia amen alleluia efa ny miravantsika sisa tonga somatsara eto amin'ny fandarana dia androtsaka ny orana mibatravatra amintsika tsirairay sy nanatrika tetany Jesosy amen dia toy vavaka tsika hoe Jesosy malala anay io tena izany tokotra ny Jesosy sabetsaka ny amin'ny porofety na voaray anay zany ary ndraikitra tao am-ponay Jesosy na hoe taminao dia taminao ihany tokotra ny namintanay vezivizina ka ny amin'ny hafa sy ny zanak'Israely ihany fa anay rehetra mihitsy nanaonao foana azonao fenina kory ny fahotana efa misoratra eo amin'ny azonay sy aza taony ity
Jesosy zay tena hoe misaotra anao satria lehibe ny andraponao, lehibe ny manao anay Jesosy na dia anatin'ny ratsy raha dia mbola miteny any ianao hoe maromaro na zanak'Israely no nijoro, na dia anatin'ny faratsiana ary Jesosy dia mbola mahita tsara ihany ianao anatin'izany. Tena hoe tsy mipanaja zava-vita anay no zavatra angatanao aminay no ne mamanala tsy angataka zavatra be dia be aminay, zavatra angatanao fotsiny dia anay ho avy mba hitaray no natreanao ohatrany zazakely nanao no foana dia naniva zavatra na ohatra dia tonga eo mamany dia miatady eo mamany ohatran'izany mba ratsinao aminay. Zinao ihany miteny fa tompizazanako koa ianao, isinao tena anakanao anay, zavatra mba mahafinaritra anao dia nay aho avy eo anilanao fotsiny mienkineroka anay ihany fotsiny hoe Jehova netena iny manay fotsiny satria ianao ihany no teny fa tsisy marina neny na dia ray azy dia ray aminay tsisy marina ary fantatrao zany ary ianao koa tsy miatratra hoe dia tena tsy anaonao foana be zany anay tsy anota misy hoe ka misy fahalendena ary natao ahoana. Jehova ianao no nanao anay dia fantatrao fomba anay, fantatrao ny aminay reny, izany no maro fo ianao Andriamanitra afatonay tsy ko hinanahoana ny tenany entanany anatrika izy no tomavaka izao rehefa tsy tonga tetitsony fa miavaka ianao, miavaka ianao Jehova, mirena ary zaza fiodina mihitsy ane na dia fiodina tsy narianao any hoe ikotsony fiodina zao faratsiny izanao tsy hitany izany Jehova, izanao mampadeverina ny fahadeveranao antanisa alahelinao ianao lava tanysany ary eo rehefa inona fotsiny baiboly fa antanysana daholo reo metsaiky tsona ina zavatra nataony zanak'Israely, iko ina zavatra rehetra nataonay raha ho tanysana ve Jesosy tsy mamafeny boky anankiray zavatra mba angatahanay aminao dia mba hiverenanay aminao eo anilanao fotsiny riavana sarotra riavana zany ary bebaka fotsiny dia manatona ny mifona amin'ny Jehova avonina any andray atsika izy na vonina Jehova dia misaotra Jehova vonahitra dia ho anao, sandratana dia ho anao, misaotra fitiavana, misaotra fampisafonao, misaotra fahatsaraonao amin'ny tenanay na tianainao Jehova. Halleluia, amen. Halleluia. Misaotra azy mena dada amin'izany vavaka tena tsapa hoe namakivaky fo namakivaky nofo namakivaky taolana ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anareo menada, Andriamanitra manaka efa saovana mariky ty anareo. Misaotra anareo rehetra koa tonga nanatrika amin'ny fotoana teto maraparina ny fotoantsika rahira fiderana roa raha antsika amin'reto mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika ato amin'ny groupe Zemaresy reto mesika sehatra kely ny groupe Zemaresy anaty fiderana ira roa dia atao arytsika marana ny fotoana amin'ny fifaliana raha hiverina amin'ny Jehova anao na dia fiderana ary hiverena amin'ny Jehova. Groupe Zemaresy, halleluja. Say
Namarana azy teo dia izany nanomboka azy iraray farany anaovantsika veloma nyreto mpanaraka ny fandarana andramoka izao reto amin'ny herin'ny androany ohatry zao tena hitana kely mihitsy ny fideranantsika mifankalazantsika ny fady mitonany akiradio anasananao sahady izay tonga niaraka taminay teto androany manomboka amin'ny latsinaintsika dia miaraka eto anatin'ny vavaka fiambenana amin'ny 7 sasany alina latsinainy hatramin'ny zoma dia manatena hitanao amin'ny zomantsika no alim-bavaka fankalazantsika ny fady mitonany akiradio manao velomantsika tsiraray aby samita iny akiradio point radio 12345.com mandeha manarina ny akiradio esoneva Ni faruta naurai zaza na vija besia si beku zongo mai marai sureni na pori tumbu tidugo zoe patiala jila zazi zana ni faruta naurai zaza na vija besia si beku zongo mai marai sureni na pori tumbu tidugo zoe patiala nila no fanu tidugo Santa Clarisa Madagascar sono pano punao cosa dalla cinesca sana sono nongo ci che tu ne fate fa sono pano punao
Rasulullah